manona ny fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra ary ihany koa manome voninahitra n'Andriamanitra tsy toa raha mbola afaka indray mifankahita aminareo amin'ny alalan'izao horonan-tsary sy feo izao. Androany isika dia amarana ny lohahevitra ny amin'ny resaka vokatry ny fanahy, dia ny vokatry ny fanahy fa 5 izany no resantsika, dia tsy inona izany fa ny fahononam-po na amin'ny teny baiko dia adika hoe contrôle du soi. Fahononam-po, zay zany no lohahevitrintsika androany. Efa ndresaka isika teto ny vokatry ny fanahy anankivalo, ny fitiavana, ny fifaliana, ny fiadanana, ny faharipo, ny famoram-panahy, ny fanaovantsoa, ny fahamarinana, ny fahalemem-panahy. Androany ary isika zany dia resaka ny fahononam-po vokatry ny fanahy fa 5. Misaotranao zay tompo ray masina tsara indrindra ary manome voninahitra anao foana raha mbola sokafanao eto anoloana indray ny teny ahafahanay mandinika ny sitraponao mandray afatra mifampizara ao anatin'izany ary indrindra mampiaiky ianao no mampiaiky manaiky izahay amin'ny alalan'ny teninao fa ny fiainana mandrakizay sy ny lalana fandehanana amin'izany dia miainga amin'ny sotomponay ao anatin'ny zavatra tahaka izao. Mihaja sy ny tera dia ao rery ihany ary ny anaran'i Kristy Jesosy no entinay manambara ny teny sy itondranay fifampizarana eto eo ambany fehinao sy fitantananao. Alleluia, amen. Ity vokatry ny fanahy fa 5 ity fahononam-po avy hatrany dia tiako ny manamarika amintsika, tiako ny mizara amintsika fifaliana ho ary voninahitra ho an'Andriamanitra tsy toy irery ihany. Ny anambarako amintsika fa ny vokatry ny fanahy fahononam-po vokatry ny fanahy fa 5 dia mamelahy ianareo iteny an'izao hoe saiky miorina eo ambonin'io vokatry ny fanahy fahononam-po io avokoa. Ny hevitra izay teny izay dia hoe toy ny hoe support. Hitanareo misy fanaovan-jiro misy lahin-jiro anaky 7 ohatra na 5 araky ny fanisany zay manisa amin'ny fijeriny sy ny tiany amoahana hevitra amin'izay, dia ilay tongony mitazona ny lahin-jiro anaky 7 na anaky 5 na tsy fantatro nisany, izay orenina ny jiro tsiraray araky nisany avy dia mamela iteninareo fa tahaka izay ity vokatry ny fanahy fahononam-po ity. Maninona no miteny an'izany? Ny fahononam-po dia afaka iorenan'ny fitiavana. Vokatry ny fanahy voalohany, averiko tsara, ny fitiavana dia miorina eo ambonin'ny fahononam-po. Satria nahoana? Andriamanitra tsy toa no maîtriser ny émotion atsika, ny sentim-potsika, ilay fahataitairatsika maha-olombelona nateraka sy ny torotoroana tamin'ny ota antsika. Dia rehefa hitan'Andriamanitra fa afaka compatible tsara à partir n'ilay support fahononam-po ny mpino anankiray izy zasy ianao dia hidin'Andriamanitra ao amintsika amin'izay ny vokatry ny fanahy fitiavana. Ilay fitiavana eto dia tsy fitiavana misy calcul, fitiavana personnel, tsy fitiavana eros, tsy fitiavana fraternel, afaka mitoetra eo ambonin'ny fahononam-po ihany zay. Fa ilay fitiavana songadiny ny soratra masina vokatry ny fanahy voalohany amin'izay dia par rapport amin'ny sitrapon'Andriamanitra ahafahantsika mitodika any amin'ny fiainana mandrakizay sy ahafahantsika miaina ny sitrapon'Andriamanitra. Izay foana no référence rehefa mijery toko sy andininy araka ny sitrapon'Andriamanitra isika. Tsy par rapport amin'ny intérêt personnel atsika, tsy par rapport amin'ny intérêt ana communauté, tsy par rapport amina tombotsoana mpitondra fiangonana na religion na
dénomination tsy misy plasiny zany amin'ny vokatry ny fanahy fa araky ny contexte hoe te hita fity amina pino anankiray na amina ankonana anankiray izay afaka ilazantsika azy Andriamanitra tsy to. Amen. De tahaka an'izay ihany koa ny olona anankiray izay nosoran'Andriamanitra ny toetra mahompo vokatry ny fanahy fa sy fahompo de omen'Andriamanitra fifaliana izy izay voahidy foana ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra. Satria ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana izao dia mifaly ny olona mijery salegy, mijery kawitra, mijery zavatra tahaka an'izany zay tsy misy araka ny sitrapon'Andriamanitra, mijery sary mamofady, mijery sinema, mijery film zay lainga daholo ny tantaraina ao anatin'ilay izy. Tiako ambara amin'izany de hoe lay fahononam-po ahidin'Andriamanitra ao anatintsika no bazy de miasa eo ambonin'iny ny esprit fifaliana dia voatsikafina ao anatin'izay vokatry ny fanahy. Faharoa, mifaly ny mpino anankiray midery izy miankohoka ary na de ao anaty fahoriana ary izy ao anatin'ny jaly, ao anatin'ny tsy fisina, ao anatin'ny tsy fampina, zavatra ohatran'izany fa misy fifaliana selon ny volonté divine. Zay foana hoa référence sitrapon'Andriamanitra, référence mahita fity amin'Andriamanitra, référence araka ny soratra masina. Zay le vokatry ny fanahy fifaliana miorina eo ambony fahononam-po hatrany hatrany fiadanana. Be da be manambola fa azo amin'ny alalan'ny fametsifetsena, azo avy amin'ny alalan'ny escroquerie, azo avy amin'ny alalan'ny fanambakana ny hafa sy ny sisa be da be. De meritreritra izy sao manana fiadanana, manana trano be, manana 4x4 V8 sy ny sisa be da be hatrany mpitondra fiangonana satria tsy miorina eo ambonin'ilay fahononam-po lay fiadanana. De hatrany hatrany ny faharipo maharitra amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny toe-pon'ny mpino anankiray mora fanahy izy manao soa izy tsy resaka oeraoera, miandry selfie, miandry gazety sy ny sisa rehetra any amin'ny takotakonany izy dia nasy Andriamanitra tsy to hatramin'ny fahamarinana de manome image sy mireflete foana ny sitrapon'Andriamanitra. Baiboly lay toe-pon'Andriamanitra tsy to eny fanahy lazaina fa falemem-panary vokatry ny fanahy fahavala de tsy maintsy eo ambon'io fahononam-po io ary io ny tarafanao fa vokatry ny fanahy avy amin'Andriamanitra no mitepy sy miaina amin'ilay mpino anankiray, amin'ilay fiangonana anankiray, amin'ilay mpitondra fiangonana anankiray satria afaka milaza ho mora fanahy daholo, afaka milaza fa manao soa daholo, afaka milaza fa tompon'ny fahamarinana, mitanisa fahamarinana. Mitoroteny tahaka an'izao ataoko zao manambara sy mizara fahamarinana maharipo araka ny sitrapon'Andriamanitra, miadana, fifaliana, fitiavana sy ny sisa be da be. Fa rehefa tsy eo amboniny vokatry ny fanahy fahononam-po io dia arak'izay zarain'ny soratra masina amintsika izay usurpation mialatsiny amin'ny teny an'izany, na koa hoe plagiat, na ihany koa hoe zavatra amboamboarina alay tahaka ilay eritreretina fa vokatra ny fanahy mampiaina an'ilay olona. Ny tena hevitra ty vokatry ny fanahy ty efa nambarantsika teto fa averiko ambara amintsika ihany dia ny fanahy Andriamanitra dia fanahy. Andriamanitra dia fanahy. Dio Andriamanitra fanahy grand F io satria izay mihitsy le vokatry ny fanahy. Galatiana 5:5. Io fanahy io no maka toerana sy mahazo toerana rehefa mahita fity amin'ny sikapino. De io fanahy io no mihetsika sy miasa mamokatra vokatry ny fanahy. Dikan'izay de tsy misy
avy amiko tsy misy avy aminao, tsy misy avy amin'ny image n'izao tontolo zao, tsy misy avy amina théorie ohatran'ny hoe développement personnel na positivisme na zavatra ohatran'izany. Ny endriky ny vokatry ny fanahy anankisivy fa œuvre avy any ambony, asa tanan'Andriamanitra tsy to madio, tsy misy petaka. Be isika, tena be isika no miazakazaka manamary tena amin'ny karazana vokatry ny fanahy, satria manao analizy isika hoe fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy. De rehefa vita ilay analizy ny bilan dia adiditsika tsara hoe manahoana moa ny toetran'izany fitiavana izany, manahoana moa ny toetran'izany fifaliana izany, manahoana moa ny toetran'izany fiadanana izany, zany faharipo zany. De lasa am'izay isika manetsika ny tenatsika, mampiasa ny saitsika, mampiseho, faire croire aux autres, mandresy lahatra. Nefa ahoana ozy ny soratra masina? Romanina 7:7-9. Fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato anatiko. I Paoly no miteny an'izany. I Paoly lay nanambara fa hoe tsy izao intsony velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Manafa taky ny anafako an'i Kristy. I Paoly apôstôly no manao témoignage fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato anatiko. Zany mirevele ny caricature atsika olombelona zany Paoly apôstôly eto. Mampafantatra atsika hoe taky ny ahoana moa ny natura atsika ity izay miseho azy ho tompony vokatry ny fanahy. Miséduire ny manodidina atsika pour faire croire fa hoe manana ny vokatry ny fanahy isika. De atsikafony Paoly mihitsy araka ity Romanina 7:7-9 ity. Fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato anatiko de atao minofiko. Fa ato anatiko ihany ny fikasana saingy ny anatanteraka ny tsara no tsy ato. Zany isika zany manonofo daholy ao anaty rêve, ao anatin'ny fantasme. Za dia manana ny vokatry ny fanahy, za dia mora fanahy, za dia mpanao soa. Zany nge le hitatsika eo amin'ny fiarahamonina mizara pizza dia makamaka selfie sy ny rehetrarehetra. Za dia détendeur ny vérité, fahamarinana. Torotoroteny daholy maka verset biblika araky ny pensée atsika sy selon ny fihetsem-potsika, émotion. De izay io ambarany Paoly. Hatrany ny fitiavana, ny fifaliana, ny fiadanana, ny faharipo, misy ho azy maharipo daholy nge amin'ny sitrapon'Andriamanitra. De mihetsiketsika ao daholy ny émotion rehefa mandalo épreuve kely, mandalo ady. De samy mihetsiketsika émotion daholy. Fa tsy fatatsika fa mianjaanja eo anatrehan'ny soratra masina isika. Araka ity zavatra revelen'ny Paoly araka ny boky ny Romanina 7:7-9 ity. Atoko anatiko ihany ny fikasana saingy ny anatanteraka ny tsara no tsy ato. De eo no mipetraka ity resaka hoe fahononam-po ity, tsy maintsy hosoran'Andriamanitra tsy to ny vokatry ny fanahy, fahononam-po isika. Zay vao afaka mitsatoka sy mijoro ato anatitsika ny vokatry ny fanahy anankisivy. Ale voara fotsiny any zavatra misy eo amin'ny firenetsika. Fitiavam-bola, fitiavana voninahitra, ny fifampiampangana par rapport amin'ny soratra masina. Satria ao koa be mihitsy ny olona no rehefa tsarain'ny soratra masina izy de ianao lay milaza ny marina amin'ilay olona no avy hatrany dia inverseny lay situation de ozy aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Zany hoe miaro ny tenany izy zany. Zany hoe le ratsy ao anatiny tsy tia no démasquer ary tsy mi-accepter izy, tsy manana fisainana sy fieritreretana hietra akory izy na de kely tahaka ny sila koa. Afahany mandray ny édification, afahany ho voamboatra
selon ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ilay fanahy ao anatiny tsy manaiky avy hatrany ary monsieur rebelle dia miseho amin'ny esprit ana susceptibilité ilay izy mahana avy hatrany dia misy an'izay esprit manohatra sy monsieur rebelle tout de suite izay grave be mila tonga saina isika zay voakasika izay satria tena be da be mihitsy isika no tratra amin'izay esprit izay ka isika ihany no mitahiry isatra tsy ahafahan'ny soratra masina miasa manovatsika. Andriamanitra manaja ny safiditsika amin'izay rehetra ataotsika sy safiditsika. Mazava iny mazava iny. Hoy aty hoe ny fahononam-pono fiorenan'ny vokatry ny fanahy rehetrarehetra. Raha somary atao fonoteny izay, betsaka ny mbola afaka hazavaina ankoatran'izay, fa izay sasiteny izay aloha no saringitoko ahafahako manasongadina ny hevitra ara-tsoratra masina asongadina ty vokatry ny fanahy fa sivy ity fahononam-po. Ty vola, ty rehaka, mivaritena mihitsy ny olona, mivaritra fanahy, miditra ao anaty corruption, hita izao fa olona pi-exploité, olona mpanandevo, association na karazana vondrona politika na tsy politika na atoko-piangonana na tsy atoko-piangonana na olon-tsotra na ankohonan'olona sy vondron'olona izay mpanambaka tsotro zao fotsiny dia miditra ao anaty corruption ianao miparticiper manao propagande milancer an'ilay foto-kevitra corruption enjana be zany ankolaka satria misy fitiavam-bola ao, misy fitiavana rehaka ao, misy fitiavana te azo aoriana, misy fitiavana te sy ny sisa be da be. Dia eo indrindra satria tsy manana an'ilay vokatry ny fanahy fahonona tena ilay olona dia misede par rapport amin'ny tentation fakapanahan'ny satana amin'ny endriny be da be isan-karazany. Averiko ihany fa ity fahononam-po ity mifeny zavatra rehetra. Ny fitoriten'ny olona anankiray rehefa tsy ao ny vokatry ny fanahy fahononam-po dia mivoaka amin'ny volonté divine izy ary mandeha amin'ny émotion sur le premier plan izy ary sur le deuxième plan izay tena pire sy atroce abomination imason'ny toa dia tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ilay toriteniny fa araka ny sitrapon'ny démonie izay selon ny filany satria tsy ao ilay fahononam-po. Dia mandeha amin'izay tsika amin'ny exemple be da be ny mpangalatra mpafolo-karena, ny mpametsy fetsim-pino, ny mpihinana volam-piangonana, ny mpanotokodina toko sy andininy isan-karazany hatrany anatin'ny pejy izay ajorony tsiraray ihany ahafahany manasongadina ilay heviny fa tsy ilay sitrapon'Andriamanitra dia aka-toerana eo amin'ny fiainana sy ilay sitrapon'Andriamanitra araky ny fitiavan'Andriamanitra tsy toa te ananatra atsika foana sy te hitondra édification atsika sy te anitsy atsika amin'ny lalatsika mba ahafahantsika mizotra ho amin'ny fiainana mandrakizay. Averiko ihany fa ity fahononam-po ity dia miteraka voka-dratsy be mihitsy rehefa tsy azo aloha. Izany hoe ny départ ny zavatra rehetra dia fahononam-po tompoko lahy sy tompoko vavy. Mazava ho azy ny référence dia ny Sainte Écriture. Sainte Écriture anefa tsy ho référence ho an'ny olona anankiray mihitsy raha tsy mahita fity amin'Andriamanitra aloha ilay olona dia Andriamanitra izay mahita fity amin'ilay olona no manefa an'ilay olona ary mametraka ny esprit vokatry ny fanahy fahononam-po ao am-pon'ilay olona dia rehefa mahony tena sy mahony-po ilay olona dia compatible amin'ny tenany amin'izay sy amin'ny fiainany afaka miaina ny filazantsara sy ny sitrapon'Andriamanitra izy. Dia mamaly an'ilay Romanina toko 7:7 ny zavatra rehetra izay fandresen-dahatra ilay mpino araky ny hoe resy lahatra izy araka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny soratra masina. Hiditra lalindalina ihany tsika. Hiditra lalindalina isika. Alleluia. Petera voalohany toko 5:9 pratika.
Petera voalohany toko 5 andiny 9 vakitsika amin'ny anaran'i Kristy Jesosy pratika ahafahantsika misite ny hevitry ny vokatry ny fanahy fahononam-po. Alleluia. Mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay rapany. Mahonona tena miambena. Alleluia. Vokatry ny fanahy fahonona tena. Izany hoe ny filazan'ny bokin'ny Petera eto amin'ity Petera voalohany toko 5 eto ity dia anisan'ny niary mahafahatsika mijoro manoloana ny hasiaka ny demoni sy ny ho fiasana sy ny ho fandrabirabiny sy ny ho fandranitany sy ny ho fiatsapazany amintsika sy izay rehetra afaka lazaitsika mifanitsy sy mifampitohy amin'izany dia vokatra ny fanahy mahonona tena ozy ny bokin'ny Petera. Raha vao tsy mahonona tena zany isika dia mazava ho azy ny devoly fahavalontsika izay mierina tahaka ny liona dia mandrapaka atsika isan'andro. Dia miverina amin'ilay ohatra niraisika teo hoe politika, fitantanana fiangonana, volam-piangonana, ampahafolo-karena, fitoriteny, culte des personnalités, page Facebook, sy ny sisa be da be rehetrarehetra ao anatin'ny ankonana, ivelan'ny ankonana, olona irera na tsy olona irera sy ny sisa be da be. Arapaka ny devoly isan'andro. Satria tsy manana n'ilay arma hoe mahonona tena. Teo ambonitsika dia nanambara fa ny fahonona tena dia araky ny sitrapon'Andriamanitra selon ny Sainte Écriture foana izay ahidin'Andriamanitra ilay vokatry ny fanahy ao anatin'ny mpino anankiray fa tsy hoe faire croire na ny herin'ny saiko no entiko manefa n'ilay vokatry ny fanahy na ny fikasako. Araky ilay Romanina toko 7 andiny 7 no vakitsika teo. Raha ity Petera voalohany toko 5 ity no raisitsika dia be da be mihitsy no mianjera jerevy ny mpanao politika. Satria tsy mahony tena, tsisy mandeha amin'ny laoniny ny fitantanana, tsisy mandeha amin'ny laoniny ny vola, mpanjakana tsy misy mandeha amin'ny laoniny ny hetra, tsy misy mandeha amin'ny laoniny ny resaka sécurité, tsy misy mandeha amin'ny laoniny izay tokony andeha amin'ny laoniny. Mialatsiny aho an'izay tandrify an'izany zavatra atsipitsika izany. Satria tsy akilay fahononantena ao anatin'ilay zavatra sahany. Sehatra sosialy izany, sehatra toe-karena, sehatra fiainana andavanandro. Maika ava mitodika amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika izay hoe tsy maintsy Andriamanitra no mampidina n'ilay vokatry ny fanahy atao anatintsika izay tsy ananantsika accès amin'ny maha-olona atsika. Na dia atao anatintsika ihany ary ny fikasana ny anatanteraka izay tsara. Romanina toko 7 andiny 9. Tsy misy vokatry ny fanahy zany afaka ho tonga aminao, afaka ho tonga ato amiko. Raha tsy ao mihitsy aloha raha relation, tsy ao mihitsy aloha ilay hoe mahita fity amin'Andriamanitra, tsy ao mihitsy aloha ilay hoe compatibilité. Andriamanitra tsy to mihitsy no mahita fity amintsika ary mamaly atsika araky ny asany avy. Selon an'izay hoe mahita fity amintsika izay izy. Dia midina amin'izay ny fitiavana, ny fifaliana, ny fiadanana, ny faharipo, ny famoram-panahy, ny fanaovan-tsoa, ny fahamarinana, ny fahalemem-panahy, mazava ho azy ny fahononam-po izay iorenany izany rehetrarehetra izany ataoko entre parenthèses. Rehefa tsy mahonim-po ny ankizy anankiray mandeha hiatrika examen dia mitriche izy, mifraude. D'ailleurs izy tsy ny se préparer ny tenany tamin'ny révision sy ny devoir isan-karazany nandritra ny taom-pianarana. Zay dia afaka avadika ao référence spirituelle ihany koa satria tsy niomana tamin'ny vanim-potoana tokony homanana ny mpino anankiray
vehivavy virjine 5 endry, vehivavy virjine 5 adala. Rehefa tonga mipapakatra zay hoe koropaka, tsy tao ilay fahonoana-po. Rehefa tsy mahompo amin'ny maha ado azy ny tanora anankiray, dia manomboka mizarazara ny tenany izy ary manara ny fahadiovany lehilahy na ny vehivavy ny virginité-any à gauche à droite, tratran'izany daholo. Satria tsy nahazo toerana tao aminy ilay sitrapon'Andriamanitra, ilay Sainte Écriture, ilay herin'ny filazaon-tsara, dia tanteraka amintsika, tanteraka amin'ny ado anankiray ilay Petera voalohany 5:7 arapaky ny devolisan'andro izy. Amin'ny endriny isan-karazany mihitsy viraviray demoniny atandroany ny mahazatovo azy. Rehefa tsy mahompo ny raim-pianakaviana anankiray na ny renim-pianakaviana anankiray ao anatin'ny tokantranony, dia lasa mampirafy, lasa viravirain'ny direktera na ny sekretera na zay manambola papasosy mamasosy, manao abus amin'ny ankizy, mialatsiny amin'izay kisary zay, satria amin'izao fotoana izao dia misy mihitsy raim-pianakaviana teny efa à la hauteur manolana ny zanany vavy, tsy fahonoana-po daholo zany, gravy. Dia ao ny manapatra, mamono, mampijaly vady aman-janaka, tsy mitondra vola mihitsy, misotro toaka sy ny sisa be da be, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, satria tsy ao ilay fahonoana-po vokatry ny fanahy, ahafahan'ny fitiavana, ny fifaliana, ny fiadanana, ny faharipo selon ny volonté divine sy ny sisa rehetra zay tokony anapaka amin'ny tokantrano anankiray. Dia lasa mihevitra sy miaina mihoatra zay tokony heverina izy, fa tsy araky ny atoniny selon ny volonté divine foana. Romanina 7:7. Mino fa mazava aminao lay tiany soratra Martsina ambara amin'ity resaka vokatry ny fanahy fahonoana-po ity. Ny amaraparanako azy dia hoe ahoana ary moa zany ny azahoana an'ity vokatry ny fanahy fahonoana-po ity? Vidiana vola ve sa fiazahantena à gauche à droite, mandeha mivavaka, mamonjy fivorian'ny lehilahy lehibe, sampana vehivavy lehibe, dorkasy, dekona, tsy fantatro, tsy haiko sy ny sisa be da be, miaina torohevitr'ireo expert amina psychologie ve sa ry zareo mpikirakira ny développement personnel, mampiaina positivisme sa mirahira fiderana ve? Tsy ratsy zany mira fiderana, ny famonjena fivoriam-bavaka sy ny sisa rehetra, tsy ratsy zany. Fa za dia miteny amintsika androany ary devoleko amintsika fa ny afahana mahazo ny vokatry ny fanahy fahonoana-po zay iorena ny vokatry ny fanahy afankoatra, dia tsy misy afa-tsy ny hoe mahita fity amin'Andriamanitra tsy toy ny mpino anankiray. Dia ny question zany hoe ahoana no afahanao mahita fity amin'Andriamanitra tsy toy? Veriko tsara fa ny fezahako, ny fikirizako sy ny sisa rehetra zay tsy ratsy akory, dia tsy ampy afahako mampidina ny vokatry ny fanahy, na ihany koa hoe tsy hoe rehefa mikira na miezaka dia tonga dia avy hatrany dia kitsaoko midina ny vokatry ny fanahy fahonoana-po atao anatiko. Travail io, asa io. Maniry ianao mangeta ety ianao, travail ianao amin'ny fanomponao andavanandro isan'oro, ary mijery isa tokony sy isaky ny sokajiny avy araka ny soratra masina ianao, dia manao ny analizy, dia izay etaetanao zay par rapport amin'ny famakianao soratra masina sy ny fiainanao ny soratra masina aseho anao mihitsy sy iainanao mihitsy, ary taonao mahatsapa mihitsy any anatinao lalàny mitritra amin'ny alalan'izay fahatsapana izay, ny amin'ny hoe te ho tanteraka amin'ny alalan'ny sitrapon'Andriamanitra ianao, dia Andriamanitra mahita fitia anao amin'izay dia mamaly araky ny asantsika avy izy. Ny fonareo ny triatriato fahazany fitafinareo, dia za dia miteny aminao fa manositra manome hery anao izy amin'ny alalan'ny fahonoana-po. Mety hogaka ngaminareo inona ny hery azo amin'izany fahonoana-po zany? Sahy manao dingana, sahy
miaina anjany zavatra zare misoratra masina amintsika izany dia ho hitanao fa andray ositra ianao ary ho ahidin'Andriamanitra tsy kelikely ho fenony fatra tsara sy ady hitsana no apetrany eo ampofonareo ny vokatry ny fanahy fahononam-po. Averiko ihany efa ny fahasimbana rehetra misy dia satria tsy mahonom-po isika amin'izay rehetra ataontsika, tsy manana ny contrôle de soi isika. Tadidinareo ilay accident teo Mahamasina, nisy an'ilay moto izay noentin'ilay taxi be amanjato metatra maromaro mihitsy. Tena hoe nampalahelo, lany ny goudron ny ilany rehetrarehetra iny, mivoaka ny tsinainy may. Miala tsiny amin'izay kisary zay, satria tao anatin'izay dia misy enjeu vokatry ny fanahy fahononam-po, ary miandrikendry tohany mihitsy Satana sy démonie. Io ilay petera voalohany toko fadimy, mitady izay arapany isan'andro amintsika izay tsy mahonom-po, tsy manana ny contrôle de soi. Ao anatin'ny fotoana tokony ho tezitra isika, fa rehefa mahonom-po mitezera fahazamonota. Voafeny ilay vokatry ny fanahy fahononam-po, ilay fihetseham-po izay mitondra antsika ho any amin'ny ota manota, misy nota mahafaty. Saingy rehefa manana ny ositra isika, mahazo hery isika, miaina vokatry ny fanahy fahononam-po isika, dia afaka enoy tsara, miaritra afaka-panahy, afaka mandositra, tsy manome toerana ny devoly. Zay le petera voalohany toko fahadimy andininy fahavalo. Satria raha jerenao tohizanao lay petera voalohany toko fahadimy andininy fahavalo, ny andininy fahasivy, toero izy ny devoly miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalahinareo rehetra era amin'izao tontolo izao. Mandalo amin'izany daholo, mandalo amin'izany daholo. Zay ny azo ambara fa misaotra ny tompo isika afaka nilaza sy nanambarany amin'ny vokatry ny fanahy. Betsaka ny azo ambara raha ny vokatry ny fanahy. Fahasivy ity fa ny fotoanany tsy ampy. Betsaka ihany koa ny fomba afaka nazavantsika azy, fa izay aloha no afaka nozaraiko anio. Misaotra ny tompo isika dia mankasitraka anareo ihany koa manaraka foana ny pejy sy ny fampizara, satria izay ihany koa dia mandray aminareo amin'ny alalan'ny commentaire isan-karazany. Sy ny compliment na tsy compliment ihany koa, tsy miandry an'izany fa ilay retour avy any aminareo tena important ihany koa, satria afahako mandray message avy amin'Andriamanitra ihany koa. Tany tompo isika rehetra, mankasitraka Jesosy any amin'ny fizarana avy taminao ary niaja sy nitera dia olao irery ihany. Tompoka asiany teny dia nerin'ny filazantsara Jesosy Kristy nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana, nanolotra ny aina, famonjena ny maro. Alleluia. Saotra antsika rehetra. Amen. Tany tompo daholo.